Dia faly miaraba ambasitera. Ya tamin'ny asa izay nataonao dia naseho an'Andriamanitra mihitsy zany hoe hafa ny manompo dia hafa ny tsy manompo. Ahoana moa ilay tantara? Ilay tantara zany tamin'ny 2013 dia mahakasika an'ilay harena kibony tany zany ilay izy. Ilay haintsika ilay hoe vato fidiny sinoa reny. Ohatra hoe ruban, fougère, cornaline, agaty, zay zany fanaovandreo an'ilay izy. Dia io vato io zany tamin'ny 2013 zay taoriana avy tany mariaziny amin'ny vady dia nandeha nangady an'io vato io tana Bekopay zany anaran'ilay tanàna. Dia rehefa tany zany dia za zany ohatra natahotra tamin'ny voalohany satria za kristiana itsofokany nefa any tena hitanao mbola hoe ao anatin'ny haizina zany hoe fanompoana zany mbola malaza mihitsy zany. Dia tazomiko ny tenin'Andriamanitra hoe any Jehovah ny tany sy izay rehetra eo aminy. Dia tazomiko tamin'ny teniny koa zany Jehovah hoe andramo ka izaho fa tsara, zay moko ny tenin'Andriamanitra. Dia zay zany ny teny noentiko alohan'izany angady vato. Dia rehefa tao anatin'ny fangadiana vato moa zay dia mivavaka zany za aloha matory mivavaka zay maraina rehefa andeha hiasa tonga any ampiasana sa le olona moa zany le olona sy ianao hoe le olona manompo ianao mivavaka ahoana ny fa inona mahatonga le olona hoe tsy maintsy manao an'ireo le fomban'ireo any mihitsy moa zany zay satria zany ireo resy lahatra hoe ny vato ony tsy vaton-janahary zany fa vaton-dolo. Zay zany fantokisan'ireo an'le resaka vato zany hoe tsy vaton'Andriamanitra fa vaton-dolo zany izy. Dia tsy maintsy hoe misy fomba atao mijoro sy manao anina zany alohan'ny angady an'ilay izy. Dia tsy maintsy manao an'izay. Ry zareo zao tena manao an'izay mihitsy alohan'ny angady hoe misy misoro toka kely mandavaka dia atsatoka baramina dia asiana toka. Fa za zany tsy manao an'izay fa za tena mivavaka alohan'ny mangady an'ilay izy. Dia ny zavatra tena tiako asongadina hoe rehefa ao anatin'ilay fangadiana an'ilay vato alohan'ny za zany mivavaka dia andeha angady amin'izay. Dia ny zavatra tena nafinaritra tena aseho an'Andriamanitra amiko mihitsy. Za zany tena misy fanamasina mihitsy mitarika anah hoe eto ny vato anjaranao androany. Dia mandatsaka zany dia tena misy aho. Dia mandefa ny telony ifandroany dia ohatran'izay ihany dia misy aho. Dia ary za tena mionona mihitsy hoe tia ny anjarako androany misy za mahazo 50 kilo 60 kilo 60 kilo zany fa mandeha 150 000 100 000 ohatrohatran'izay. Dia intelo zany za nanao an'izay zavatra izay. Dia misy moa zany ilay namana dia manontany zany ilay namana hoe inona ny zavatra ampiasanao izy fa ianao tsy hitanay miara-manompo aminay ao nefa ny zavatra magaga ianao tena mahazo maro noho izay. Zay zany ilay fanontaniana napetraka. Dia za koa zany mba nanontany andry zareo satria zay foana moa zany fomba hoe rehefa manontany ireo dia mba manontany koa anao. Dia nanontany aho hoe ka ny anareo zany inona no ampiasaina. Dia hozy izy ilay namako anankiray hoe efa somary rairay aman-dreny izy zany hoe efa papako zany izy raha ohatra hoe par rapport mijerena. Hozy izy hoe inona ngany ianareo anetokisana dia efa kinina aminazy eo ambony ozy izy. Dia za moa ny teny hoe marobe ny zavatra ao ambony fa songadiny tsara hoe inona ny ilay ao ambony. Dia efa kinina amin'ilay ao ambony dia zama dia efa kinina amin'ilay ao ambony zany hoe izy zany tena nahodikodiny teo amin'ilay ao ambony ilay izy. Dia za moa ny teny hoe ianao tena akiniko amin'Andriamanitra izy fa za tsy mino an'izany zavatra tenenareo zany fa an'Andriamanitra io fanana an'Andriamanitra io ka zany tena nitoky an'izay. Dia ny zavatra tena nahagaga zany amin'ity fijoroana vavolombelona ataoko ity dia zao hoe le faninefana tena nivavaka alohan'ny angady vato tamin'izay fa satria ilay karera zany fa somary lany fa tsy dia misy intsony dia mivavaka hoe Andriamanitra aiza indray ny anjarako androany fa zay ty efa ody amin'ny ravaka pitso. Dia nivavaka dia nandatsaka karera amin'izay avy nivavaka tena mibakeo fanay masina mihitsy hoe ndany ery fa eo misy nefa eo amin'ny plasy natorony fanay masina anahy zany efa marobe lavaka io fa misy ambiambony tany kely zany hoe tsy voalavaka. Dia io izy alatsao fa misy ao. Dia tena nino an'izany tena nino dia lasa. Dia rehefa lasa dia nandatsaka zay manko le filazandreo anazy hoe mandatsaka karera hoe metra mahery kely ohatran'izay. Dia rehefa nalatsaka zany le karera tena eo ambonin'ilay vato mihitsy lay angady mijanona. Dia gaga za dia teo tena resy lahatra hoe rehefa tena hitokisanao Jehovah tena matoky azy ianao tena mino le teny izay lazainy dia zao
tena miady ho anao izy fa za aloha zany tamin'izay tena hitako hoe tena nasongadina an'Andriamanitra hoe mpanompoka ianao a zanako ianao a ity ny anjara saza ho anao. Ya inona ny afatra ao zany ny amin'ny fidiran'ny olona manko matetika mieritreritra hoe rehefa fidiram-bola sy asa zany tsy hidiran'Andriamanitra zany nefa ka tena mifandray mihitsy ny fahombiazana sy ny vavaka. Inona ny afatra tianao ambarana? Ny afatra tiako ampitaina zany pastera ao anatin'izay a dia zao isika zany a rehefa manao zavatra tsy mety mihitsy zany hoe kristianina anao a manao zavatra amin'ny herin'ny tenanao zany fa tsy maintsy miara-miasa amin'Andriamanitra. Misy zao fampianarana hoe na David kabaka ary ianao dia mety zany ampiarahanao fiara-miasa amin'Andriamanitra ilay izy dia misy fitahiana zany ao anatin'ilay asa. Andriamanitra manko tsy mijery an'izany hoe asa be ity dia akinina amin'Andriamanitra, asa kely ity dia tsy akinina amin'Andriamanitra fa amin'Andriamanitra zany mitovy daholo rehefa asa. Dia ho antsika koa zany ho an'izay mbola hoe ao anatin'izay fisalasalana izay a hoe zavatra ny lolo ty zavatra ny ohatran'izao ty za tena miteny antsika fa tsisy an'izany, za tena mino hoe tsisy an'izany fa rehefa tena mino an'Andriamanitra io tena an'Andriamanitra io fa tsisy hoe any lolo ty a any zanadrano ty a any voazimbo ty zay zany ahitanako hoe tsisy an'izany fa rehefa mino an'Andriamanitra tsika an'Andriamanitra io any Jehovah ny tasy rehetra ho any Jehovah ny any Jehovah misaotra indrindra mankasitraka ny afi-Jehovah vondenina dia misaotra petsaka pastera. That's the story now.